Salamo fahavalo amby telopolo amby zato manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo valo amby telopolo amby zato manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Izao no vaky ny teny amin'ny anarany ilay tompony teny. Fideranan'Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fahamarinany izay mbola hekeny ny mpanjaka rehetra, nataony Davida. Hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny teny vavanao izy. Eny, ihirany amin'ny lalàny Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitra Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah, dia nijery ny ambany toetra, ary ny mpiavinavina fantany eny lavitra eny. Na dia andeho eo amin'ny fahoriana azy aho, dia amelona ahy ianao. Haninjitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaliko ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no hatateraka ny amiko, Jehovah mandrakizay ny famindram-ponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Toizana ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matio toko 5:12. Filazantsara nosoratan'ny Matio toko 5:12 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Toriteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fanaon-draza. Dia nakeo amin'ny Jesosy ny fariseho sy ny mpanoradalana sasany avy tany amin'ny tany Jerosalema ka nanao hoe, nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny raza, fa tsy mba manasa tanana izy raha hinan-kanina. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo, fa Andriamanitra efa nanao hoe manajana rainareo sy ny rainareo, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, nasovinazovy no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe efa fanatitra ho an'Andriamanitra zay rehetra tokony azahoana soa avy aminy koa, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy, koa dia afohananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ripy tsara velaty, marina ny namina nisay anareo hoe, ity firenena ity manaja ahy amin'ny molo ny fanofony kosa lavitra ahy, koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Ary niantso mivoaka keo aminy izy ka nanao taminy hoe, miaino ka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava ny mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany ny mahaloto ny olona. Tena keo aminy ny mpianatra ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa tafitohina ny fariseho raha nandre zany teny zany. Ary izy namaly ka nanao hoe, ny zavatra rehetra zay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia ongotana. Avelao izy mpitarika jamba izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy latsaka any akady izy roa. Ary Petera namaly ka nanao taminy hoe, lazao aminay ny hevitra za amin'ny fanoharana zany. Ary io Jesosy, ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa zay rehetra miditra amin'ny vava dia makao akibo, ka avoaka ao amin'ny fivoahana. Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany ny mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo ny voahany sain-dratsy, dia ny finoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny alatra, ny mipangalainga, ny fitenenan-dratsy. Izany ny mahaloto ny olona, fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona. Faranana ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 5:10 manomboka eo amin'ny andiny 7:10 ka hatramin'ny 2:20. Ny loha hevitra dia eo amin'ny toko 7:10 hoe, ny amin'ny andraisana izay malemy finoana sy tokony andeferana, manomboka amin'ny andiny 7:10. Fa izaho koa rahalaiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo toy ny nampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy
ho anjetilisa aho ka manao fampoampivavahana amin'ny titoriko ny filazantsara'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fakasitahana ny fanatitra. Dia ny jentilisa rehefa no masiny ny fanahy masina ka dia manana zay ataoko rehareha ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy sahiko lazaina zay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa, dia amin'ny herin'ny famatarana sy ny fahagagana ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilikiona no anatanterahako ny fitoriko ny filazantsara ny Kristy, koa dia nataoko ho voninahitro ny tory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa fa andrao hanovona eo ambonin'izay efa naorony sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe zay tsy nizana azy no ahita ary zay tsy nandre no mahafantatra. Ray masino manamasinana ny amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Isaorana ne Andriamanitra no izany teniny voavaky izany, ary ampandrosoana avy hatrany ny ray aman-dreny mpaminan'Andriamanitra hitondra ny afatra avy amin'izay noteny zany izay nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Araka ivavaka isika ny Jehovah'Andriamanitra raha eo sabata ny andro, ary araka ny soratra masina hoe isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra ekohoka eo anatrehako, dia tany ka hatrany amin'ny lanitra vaovao. Dia ndreto izay voakanao Tompo tamin'ity sabata ty nitondra ny ekohoka teo anatrehanao, ny vatanay ho fanatitra velona eo anatrehanao. Nitondra koa zay Tompo araka ny baikonao sy ny fitahiana izay nomenao anay, ny amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny fahafolo-karena, satria ho ianao hoe aoka tsy misy seho foana anatrehako tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy sy arak'izay fitahiana ary ny fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Tanteraho aminay ary Tompo ny teny fikasanao zay manao hoe voako ny varavaran'ny lanitra androtsako fitahiana fiainam-biampo anareo, asiko teny mafy ny valala tsy animba ny vokatra reo ka dia avanimbony voalobokareo. Hoy ianao Jehovah tompony maro, ary nareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mafinaritra sy sambatra. Koa dia misaotra raha eo fa raha tsy nitahinao moa zay inona no atolotra eo anao. Koa dia mitenena ary amin'izao fiangonana izao, tsy eto Ambohimalaza izay iarahanay mivavaka eto ihany, fa ny fiangonanao manerana ny Dinosinay Malagasy ity hatraty ampitan-dranomasina ity dia mitenena fa miaino indray izay. Anao ary Jehovah nidera sy niatra ny voninahitra mandrakizay, dia anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no hanonanay izany mivavaka izany. Halleluja, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia mahafaly any miaraba antsika tsiraray avy eto amin'ny fiangonana Ambohimalaza, satria dia miainga avy eto Ambohimalaza indray ny afatra miely manerana ny nosy maneran-tany. Miaraba antsika tratry ny taona, satria izao tsika ny fampiaraba voalohany teto amin'ity toerana ity. Koa dia miaraba antsika rehetra fiangonana Ambohimalaza sy miparoasina Ambohimalaza zany amin'ity sabata ity, dia mena voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Halleluja! Tsy adintsika koa ny miaraba ny vahoaka rehetra, vahoakan'Andriamanitra maneran-tany eran'ny Madagasikara mihaino antsika amin'izao fotoana izao, ireo vahoakan'Andriamanitra ato tokantrano ato mihaino antsika koa amin'izao fotoana izao. Raha tratranay mpisakafoanana nareo dia mahazotomana, satria matetika dia tratra mpisakafoanana foana isaky mandeha ny toriteny, ao mpimandraona sakafo ato an-dakozia ato ny sasany, eo mpikarakarana ao amin'ny armoire ny sasany, dia tratra ny toriteny. Arabaina daholo tsika rehetra mihaino ny afatra aty La Réunion aty, atsika aty Afrika aty, atsika aty Frantsa aty, atsika aty Indonésie aty, atsika aty Chine aty, misy voakan'Andriamanitra daholo hatrany Allemagne any, misy daholy hatrany Belgique any, hatrany Japon, hatrany Amerika any, dia misy voakan'Andriamanitra daholy manaraka ity fandarantsika aty ny toriteny isaky ny ora mahazatra ohatr'izao. Ka dia
fiarabantsika ny vahoaka rehetra era Madagasikara menga avy eto Ambohimalaza dia hitehaka mafy tsika ho an'ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra eno inareo zany tehaka mafy zany e miaraka amin'ny feo mafy manao e dia ndraiky tsika hiditra amin'ny tiavaritsika ty raha le salamo to novakitsika salamo 7:30 salamo 7:30 fideranan'Andriamanitra noho ny famindrapony sy ny fahamarinana izay mbola ekeny mpanjaka rehetra nataon'izy izy nataony Davida voalohany hideranao amin'ny foko rehetra eo natren'ireo Andriamanitra no ankalazako anao hivavaka manandrify ny tempolinao masina ka hiderany anaranao noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao efa nomenao voninahitra ny teninao ambonin'ny anaranao rehetra hideranao mifoko inonao izy foko rehetra hivavaka manandrify ny tempolinao masina noho ny famindraponao sy ninona fahamarinanao tsika zany matombo mbola tsy tafavoakana tao amin'ny tranon'le ray dia nitera azy tsika nankalaza azy tsika nanome voninahitra azy tsika fa ny tena antony famindrapona fa raha ny adalantsika sy ny etraketraka sy ny ditratsika rehetrarehetra reto raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra efa tsy te tokoa tsika dia isaor'Andriamanitra meo azy mivoninahitra zay nakanaisantsika teo am-piangonana halleloia famindrapo fa mba samy mandinika ny fiainantsika tsika sy ny tenatsika tsika ve dia masina noho n'ireo olona fa lasa rehetrarehetra reo sa tsika nendry ny olona rehetrarehetra reo fa tsika zany nanetry tena efa notitra amin'ny tranony ray tsy mendrika ny atao hoe zanakao fa atao visaninona mpanomponao kristian mpanompontsika dia mekoko isaky ny sabata tsika atao trano dia famindrapony zany mbola maheto atsika noho ny fahamarinana zany hoe tsy miala amin'ilay fiangonana ianao zany satria fahamarinana no iainanao n'ilay fiangonana ka raha ny fahamarinana ato ihany no iainanao nefa ianao hiala nefa iny no entinao dikan'izay tsy fahamarinana zany mampiala anao fa olona tady sitraka amin'ny olona raha mitady sitraka amin'ny olona anao dia mbola tsy mpanompo mafimafy kokoa ny lalana ato andanantsika ty noho ny any velany any malalaka tsara raha te lamindamina raha hita hipiripirina tsara tonga amin'ny hoe dia anakarena ilamina sy adana be dia mela atato fotsiny zany fa hoe atony tsy dia ohatrany mampahanitra ohatrany tsy mampilamina voafatopatotra noho ny famindrapon'Andriamanitra misy ny sasany hoe ahoana moa zay tsy hanao ny tiako nareo ary manao ny tiako ahoana zay tsy hinana ny tiako nareo ary manao ny tiako sara ray aman-dren'ny zanaka normal zany kile ray mifoka sigara foana teo gaga ve le ray mpianakaviana raha mifoka koa ny zanany ia mampifoka sigara lahy ataoko mahita lahy manao lahy mifoka sigara mbola tsy ampitaona hoe dia mifoka sigara ka i dada mifoka foana atoko le tsara ngamba io matoa foany dada dia mananandrana zay dia ahoana ohatrany tsara tokoa ianao ve misorotoka dia normal koa re sorotoka koa ny zanakao fa manaovy ianao mpanao famantaranandro ny asanao fa lasa manina koa ny zanakao mpanao famantaranandro koa iny mpitendry zava-maneno anao manina koa ny zanaka rehefa avy eo mitendrinina koa na mbola tsy eo ry izy dia firepitsanganana ry izy dia efa etsiketsehany ny tanany iny tendritendry bateria hoe za dia efa ndovany dadanay mpanera trano ianao mpanera tômôbila lasa inona koa ny zanakao lasa mpanera koa loolona ianao zavokelyinao koa zanakao lasa inona koa ny riny lasa loolona paster ianao tsy maintsy misy inona koa ny zanakao raha tsy hoe zanaka dala tsy tonga saina daholo angamba ny zanakao dia mety tsisy paster nandray azy dia ohatra zay foana zany le izy famindrapo mbola mahito atsika famindrapon'Andriamanitra io famindrapon'Andriamanitra io tsy tovizanao amin'ny olona io ny olona lasy fa rehefa tonga aminao zay famindrapon'Andriamanitra zay ozy Salamo 8:7 tamin'ny andro mitaraina koa dia mamaly ahy ianao
nomenao fahasahinako ka nisy hery ny fanahy rehefa mitaraina zany ny olona amin'Andriamanitra fo dia miaino izy sa tsy miaino dia miaino izy satria famindrapon'Andriamanitra any mbola hipetrahantsika eto mbola ahafahantsika maheno zany hafatra zany fa firy amintsika reto moa nefa tonga hoe za koa efa saika akatsaka anaty lapoaly za rehefa lasa mihitsy fa tafaverina ihany to tafaverina mbola famindrapo n'Andriamanitra zany tsy hoe ianao masina indrindra ohatsy ianao ny marina indrindra fisy tsy avy antso ny olona marina fa ny mpanota maninona izy izy mpanota mibebaka raha mijery ny tena tsikitsika dia za mbo misy olona ne tena tsy ampoizinao mihitsy lasa président fiangonana izy lasa loholona izy lasa dorcas izy lasa diakona izy nefa nia tena olona tao hoe faikan'olona amin'ny fiarahamonina dia tena ty dia tsy avitra tsony ty raha nadalany ty olo ty sy ny fahotana jereny lasa paster lasa missionnaire nefa dia tena olona tena tao hoe tena tsisy nilana azy fa misy olona tao amin'ny fiangonana izy ny tena olona manana ny maizy azy sy ny fahamasinana sy ny rehetrarehetra indray lasa nivadika horerandray rehefa avy eo raha zay tamin'ny mbola tany fiangonana nisy anay teo aloha nisy le tanora tovolahy anankiray zay samy tanora zay fa zany tovolahy zany tena tsy mbo miaraka amina tovovavy mihitsy nefa ny tanora rehetrarehetra zany mba samy miezaka tovolahy zany mba samy mba miezaka hoe mijery tovovavy zay mba sahaza azy dia mba samy mba miarakaraka amin'ny tovovavy fa izy tena tsy miaraka dia fa honona roty faonona roty tsy mbo miaraka amina tovovavy mihitsy nefa mba tovolahy mba tsara tare bogosy ohatran'izao fa dia ny tovovavy aloha dia mierikerika aminy tokoa ary ianao raha miaraka aminy tsisy vehivavy mijery ianao any amin'ny garainy daholo ny mason'le vehivavy ianao zany tsisy mpanontany mihitsy raha vao miaraka amin'ny garainy nefa n'izy dia namoaka vavy izy zaho izy anao apôstôly Paul manamasy tena dia izy tena raha zao pôziny garainy zao tena apôstôly Paulos mihitsy izy ty raha zao pôziny zao tena anao apôstôly mihitsy dia tapitapoka teo angamba tsy haiko hery taona sa roa taona taoriananainona zay resaka zay dinga arainy fa tsy maintsy anambady fa bevoka le tolovavy bevoka ny apôstôly Paul le vehivavy dia nataony mariazy ny zareo safosafo loha daholo zay izy ny lasa lohanay rehetrarehetra zay mbola tsisy nanambadina raha izy efa nahazo vady ny apôstôly Paul enjany ty nefa izy tena nilokaloka mihitsy tena anao inona izy anao apôstôly dia zay moa zay le tanora be mivasika manina raha manao mompera moa re zany dia ao amin'le fiangonana zany tsisy mompera fa mon frère ny ao amin'le fiangonana dia tsy mety izy ny nanambady talohanay rehetrarehetra izy indray aloha zany tsy hoe korony hoe bevokany le tovavy dia nitsokany satria izy hoe fa anao apôstôly Paul fa nanambady any apôstôly Paul tamin'izay fotoana izay fa sainginy tsy voasoratra amin'ny baiboly zay apôstôly zay fa taty amin'ny andronay zay mazava zany fa misy olona zay verinao fa tena olon'Andriamanitra raha pitso iny mety hivadika raha tsy mitandrina fa misy olona zay verinao tena faikan'olona fa raha pitso iny olona iny mety ho lasa olon'Andriamanitra malaza indrindra ohatrandry Paul izy mpanenjika ny fiangonana fa izy indray no lasa olon'Andriamanitra ka zay le hoe ny olona nazy famindrapon'Andriamanitra raha mivavaka izy dia mamaly azy Andriamanitra miaino azy fa velantsika any zany rehetrarehetra zany ary fa zay no atao hoe olona mahazo famindrapon'Andriamanitra fa ndao roa jerevantsika ahoana ary ny fiainan'le olona tena mivavaka sy le olona misarisarina mivavaka fa samy eo am-piangonana samy manompo an'Andriamanitra dia makany amin'le tantaran'ny filazantsara amin'ny Matthieu toko 5:10 tsika mijery azy Matthieu toko 5:10 toroteny nataon'i Jesosy tamin'ny fanaondrazana izy le vaky tenitsika amin'ny perekopa io ny miresaka eto zany fariseo sy mpanora-dalàna sasasasany tany Jerosalema fanatrika amin'i Jesosy eo nahita ny mpianatra Jesosy ny sakafo fanontaniana mipetraka avy hatrany amin'ny zavatra hitany maso eo nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatorotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha mihinan-kanina
satria tamin'ny andron'i Jesosy ny andron'ny jiosy dia tsy mihinan-kanina misotro na miforosety fa tanana no isakafoanana. Ary io mbola misy malagasy mbola mitazona ny fomba io, ny silamo mbola mitazona ny fomba koa rehefa misakafo dia tsy mihinana misotro izy fa amin'ny tanana. Inambara izy zany dia amin'ny tanana. Misy loko zany misy saosy, misy ataontsika hoe henakoho zany ny eo akoho saosy, dia misy akoho ao dia misy saosy n'le akoho, dia rehefa maka an'le saosiny izy dia mitanany no andraofany an'le saosy ataony anatin'ny vary, dia mitanany mampifangaro azy anatin'ny vary, dia tanany anankiray mandray an'le henakoho mihinana, dia ny tanany anankiray maka an'le vary dia mihinana an'le izy. Dia normal zany fomban-drazana zay. Rehefa isasa ifihinan-kanina anao zany dia tsy maintsy misasa inona, maintsy misasa tanana. Ianao ve olona ny mpanao trano dia nisopotaka teo ianao na mécanicien feno menaka ny tananao, na ny asa nandray zavatra be da be ny tananao efa maloto, rehefa sakafo anao dia tokony misasa tanana. Nefa ny mpianatra Jesosy gama ny eritreritry ny mpianatra Jesosy fa tsy nanao trano, tsy mécanicien fa tsy nandray ninona ny tanany aka, tsisy rano isasanao fa tonga dia hoany rangany sakafo fa efa mahazatra. Mbola misy malagasy koa manao an'izany amin'izao fotoana zao sakafo. Fa ry zareo za zao fa nasain'ireny fikambanana silamo reny, misy fisakafoanana be ataony zareo dia mba niinviteny anao hoe mba hiaraka sakafo amin'izareo. Tsy ianao ihany fa misy olona maro, olom-panjakana inviteny koa. Dia mbola hitako za fa pastera ny apokalypsy zao miara misakafo dia misy olona manao costard be sy ny sisa izy, fa araky le fomba dia tena tsy mihinana misotro mihitsy izy fa mitanany no inany eo akaikina eo izy, fa ny olona vahiny asiany sotro asiany forsety ihany eo. Dia za ndray mba nanandrana hihinana amin'ny tanana fa ozy izy hoe efa nanasa tanana ve anao? Ahoanao misotro ihany ary ozy izy raha mbola tsy nanasa tanana ianao. Dia nohaniko tamin'ny sotro ihany le satria za mbola tsy nanasa tanana za, tena hoaniny mihitsy. Io zany ady hevitra tao. Maninona ny mpianatra ozy izy tsy mba mitana ny fomban-drazana, mihinana amin'ny tanana tsy misasa. Dia namaly Jesosy, izy namaly ka nanao taminy hoe nahoana kosa ary nareo ozy izy no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Fa Andriamanitra efa anao hoe manajany rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo nazovy no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazoana soa avy aminy, dia tsy mba hanaja ny rainy akoriny izy. Ahoana moa zany? Ianareo izy milaza hoe ny mpianatra ao tsy mitana ny fampianarana voatolotry ny razana, satria mihinana amin'ny tanana tsy misasa. Ianareo efa malala ny soratra masina koa amin'ny hoe manajany rainao sy ny reninao. Araky ny lalàna fantatry nareo tsara zany, manajany rainareo sy ny reninao, na koa hoe izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Nefa ianareo indray milaza fa rehefa fanatitra ho an'Andriamanitra izaho dia tsy ianao tsony ny raiko. Fiza ny raiko? N'Andriamanitra ny raiko. Ka nao tevatevaiko ary ianao tsy ianao ny raiko, fa ianao raiko ara-nofo. Ianao koa fantatry ny falemenao, fantatry ny adalanao na dia dadako ary ianao, ina moa nanajako anao. Fa ny any ray any an-danitra no ajaiko rehefa manao fanatitra fotsiny dia efa izaho manana ray ihany. Ina koa ny anajako anao izay olombelona io, na ray ara-nofo anao na ray ara-panaty, tsy ray ihany ny any an-danitra. Ahoana koa zany ozy izy Jesosy? Nefa ianareo miteny ahoana ty olo ty, mpianatra ao ty tsy mitana ny fampianarana voatolotry ny razana. Nefa ianareo milaza fa ny razanay dia Abrahama sy Isaka sy Jakoba. Tenin'Andriamanitra no arahanay, manana ny Mosesy zay mpitarika anay, fa ny an'izany Jesosy zany tsy fantatra izay neviny. Ino farisay sy mpanao ara-dalàna. Nefa ianareo mahalala ny soratra masina hoe manajany rainao sy ny reninao, aza manitsy ratsy ny rainao. Fa hoe manao fanatitra ka dia tsy mampaninina na tevatevaiko ny reniko fa manao fanatitra fotsiny aho, tsy mampaninina na tevatevaiko ny raiko fa manao fanatitra fotsiny aho, tsy mampaninina na tsy antso an'io papa na tsy antso an'io dada na tsy antso an'io
baba fa tsoko hoe rabainy na tsoko hoe rapero na tsoko hoe raklody na tsoko hoe ramayolona zay manaran'olona tsoko hoe allo raha andry nefa dadanao ahoana raha andry satria voatonona an'io papa dia ohatra manonona an'io papa ray masona arake dia vahatsika keny le olona dia izy zany nitsonanao an-trano ao zany atsovinao ao raha rezisy na raha zamba dadanao izaka io raha zamba io inonanao io dadanay io ka ave raha zamba dadanay tsy vitanao na papanay io mamanay dadanay zany le olona zany tia kritika amin'ny zavatra kely anankiray nefa ny zavatra ataony tsy hitany dia nytiany Jesosy resany tsisy olona tsy manana-tsaina fa tsy ny kritikany zay atao rehetrarehetra eo na mety ataony na tsy mety dia ny azy kritika ihany misy olona manana zany karaktera zany fa ny atao amin'ny baiboly izany manana zany saina zany ny fariseo sy ninona ozy izy sy mpanora-dalàna dia mambolomboly zavatra tsy hitanao zany izy ary io zavatra hafa maro samy hafa bolomboleny io nampatonga ny Jesosy ilaza amin'ny Mateo 10:20 hoe 7:10 ry mpiatsara velatsy marina ny amina ny Isaia anareo ity firenena ty izy manaja amin'olona fa nofony kosa lavitra ka foana ny vavan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy tsy mahay baiboly be le olona mifiraisana sisa io zao io ravatr' zao zao tsy mety zany fa zao no mety ikritika fotsiny izy fa raha ny fampianarana voatolotra ny razana ainy tsara mitarina zany fa raha vao ny baiboly tsy vitany makatosy fa ilainy kritika ilaina fanazavana maro samihafa dia fivavahan'ny olo ohatran'izany ozy izy Jesosy tsy mandeha zany tsy mihoatra ny plafond zany tsy mihoatra ny plafond zany fa dia reraka fotsiny ianao hivavaka ao satria ny fonao lavitra azy fa ny molotra eo fotsiny mipololotra dia zao didin'Andriamanitra zara raha misy ny fankatoavana azy fa le fampianaran'olombelona apetrapetraka rehetra reny ny tena hiazaka zany dia raha nahenao an'izay ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia hoy ny mpianatra taminy 9:20 fantarao ve fa tafitoina ny fariseo raha nandray zany teny zany dia izy namaly hoe ny zavatra rehetra zay tsy namboleny raiko izay any an-danitra dia hongotana avelao izy mpitarika jamba izy ary raha jamba no mitarika njamba dia samy holatsaka any akaty izy roa zay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra dia atao inona io ny tena fototry ty zavatra resantsika ty sasapoana foana ny olona anankiray andeha hanompo an'Andriamanitra nefa zavatra tsy namboleny no arahanao dia mazava be amintsika zany raha mahay ny apokalipsy tsika ny amin'ny tombo kase 7 kasen'Andriamanitra fanahy masina rano zanak'ondry ny sabata maloto sy madio 3 andro sy 3 alina ny finoana batisa mahafeno azy eo daholo zay zay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra anatin'izay dia sasapoana foana ianao raha hitaty vokatra amin'iny fa zay tsy namboleny hongotana miala atao amin'ny toerana nametrahany azy na ianao ary tafala atao mile toerana satria tsy namboleny ianao dia zay fampianarana rehetrarehetra tsy namboleny raika hoentinao dia reny tsy maintsy voahongotra foana reny dia zay olona manaraka an'ireny ny olona mitondra fampianarana tsy namboleny ray reny atao hoe jamba arahany jamba izy efa jamba ianao koa jamba dia taritiny aiza ny afa rano izy any akady rehefa tsy malala ianao dia fitahan'ny olona rehefa jamba ianao dia fitahan'ny olona nefa ny mamitaka anao jamba mitovy aminao ihany dikan'izay zay rehetrarehetra tsy namboleny ray dia fataro inona zany ny zavatra namboleny ray mba tsy ho tonga amin'ny toerana voahongotra tao ianao inona io namboleny ray io fa zay tsy namboleny io dia na inona ho ataonao na inona ho ataonao tsy
Jereo ny sabata inona ny sabata namboleny ray. Jereo ny nafatesany Jesosy, izy io Jesosy io, inona namboleny amin'io, inona ny fiainan'io vahoaka io, zay namboleny ray. Dia inona ny tsy azy any Jerosalema anao sa ny Babilôna, dia jereo inona namboleny ray ny Babilôna, dia inona namboleny ray ny Jerosalema. Dia aza kinina amin'izany hoe raha manao ny metimety ianao dia mba hanao koa, rehefa tsy manao ny metimety ianao dia tsy hanao koa. Be da be ny olona manakina ny fiainana ohatran'izany. Sahalan'ny hoe ndraiky tsinona misoritokako, maninona moa raha misoritoky, ndraiky mifoka sigarako, maninona raha mifoka sigara. Ny reniko nanambady firy izy tany miteraka tsy nanambady daholo, problème ino koa raha mba miteraka tsy manambady. Dia izany tsy vidy zany nitondranao ny fiainam-panahinao. Zandray aloha tena izay ny soroko an'Andriamanitra. Angamba izay nety nampalasa pastera taty aoriana. Fa ny reniko misoritoka, ny zokiko misoritoka, ny ray tapoamiko misoritoka, ny ray niteraka anahy koa rehefa hitako. Efa 40 taona vao nito hoe ity ny ray niteraka anahy, sady tena misoroko no mifoka. Fa zavatra hitako dia ity, tsy mba tafiditra tamin'izany mihitsy ana dia tao an-trano ary. Ny ray tapo misoritoka mifoka sigara, ianao irana andana mividy sigara, dia mandeha mividy sigara. Asaina mampirehitra sigara ary amin'ny fatapera ary dia menanao ilay sigara, andana pirehitra dia laza ianao mampirehitra azy any, dia mirehitra iny dia menana azy. Ny namana manodidina misoritoka mifoka sigara. Tena zany efa ny rano toerana misy ahy tena tsisy afaka hibe sy teny ahy tamin'izany mihitsy, satria izay sy bebe rafara ihany no ny azy zay tadaviko rehetrarehetra ka mbola azony bebe rafara atao dia ameny daholo. Ary na hisoritoka ary any mifoka sigara tsy voateniny amin'izany aho, fa ny ahy tena tsy nakinoko tamin'izany mihitsy. Nefa za tamin'izany tsy hoe olona fa mpivavaka be nefa inona hatramin'ny fahazazana, tsy hoe kory ny hoe ity olona ity no anakinako ny fiainako, rehefa manao ny metimety io dia anao metimety koa, tsy manao dia tsy manao aho. Marina fa misy ny fiteny ianareo mpitarika angeny no fitaratra, mpitarika ny fitaratra, fa aza mitaratra ny mpitarika, fizy no tarafina, Kristy tarafina, Jehova tarafina. Fa i Jehova sy Kristy io no tsy miova, io no tsy mivadika. Fa ny olona hitanao mety marina izy androany rapitso, izy mety maninona, mety tsy manjary izy rapitso. Fa olona mety tsy manjary hitanao androany io rapitso, mety maninona io, mety manjary koa io. Dia oetor zay nge ny fiainantsika, aty amin'ny fahatanoranana hitondranao ny fiainana ohatran'izany. Tsy hoe kory hoe mananamana misoritoka mifoka sigara dia voatery tsy maintsy hiaraka ifompotora sy soka sigara amin'iny koa. Satria matetika fomba fiteny dia hoe namana koa nge ny tena problème no mampaditra n'ilay ankizy ilay namany. Za zao ny namako rehetrarehetra tena misy mifoka rongony, misy misoritoka, misy mifoka sigara, famonjena balina sasany ary mangalatra ary ny sasany. Fa maninona ianao tsy voatarika tamin'izany, fa maninona ianao voatery tsy maintsy hotarita ahitan'izany dia hanaraka an'izany, tsy mitombony zany. Fa ianao ihany mitondra ny fiainanao hoe zavatra namboleny raiko ve no raisiko, sa zavatra namboleny olona hafa. Ka nanamboleny rainao hoe zao ny toera tokony iainanao, zany adalàna rehetrarehetra zany dia mandehana amin'iny kitsongotana iny zany. Dia ianao ihany mitondra ny fiainanao amin'izay fotoana zay. Jamba no hitanao fa manao ny adalàna io dia hanaraka an'iny dia jamba mitarika ianao, jamba koa ianao hoentiny any andavaka ianao amin'ny farany. Ianao nge rehefa misy favoazana mianatra aminao ny rehefa potika any ianao, ataoko hoe faran'izay tsotra kely ty ohatra meko antsika ty. Tao Analakely tao, tamin'izay mbola mivatra tao amin'ny arkady, nisy ilay rangahy zay, lava volo zay izy adaly izy. Fa izy tsy dia tena hoe adala be dia tena hoe tena manary lamba, fa tena ny sainy ny vo. Dia mandehandeha izy ny Analakely dia miteny français, à l'université de Madagascar, filière mathématique. Vous voyez bien les enfants, hein? Qu'est-ce que vous faites ici tout le monde? Il faut aller à l'université. Faut étudier. Dia mitabataba amin'izany izy erany lalana iny teny vazaha miteny anglisy izy. Dia efa ahoana ary inona nadalana iny, vony surmenazy. Fa ahoana? Tenenina foana izy, efa teneniny dokotera hoe tsy tokony mianatra be intsony ianao fa efa tena vony surmenazy ianao dia lasa adaly ianao. Fa izy tsy niraharaha, satria izy mainka tena azon'ilay tena diplôme farany ambony zany, lasa adala tokoa izy dia mandeha. Dia inona nataon'ny olona mahita anazy? Mampalahelo le rangahy, olona mba manam-pahaizana ohatran'iny fe rangahy dia lasa adala, palahelo.
dia mitsetrehitra azy daholo ny olona. Fa ny olona mitsetsetra azy io ve mahindry ny lerangah io? Mahindry anazy ve tsy efa ny olona anazy? Fa maninona foana izy? Izy adalo eo foana izy. Dia ohatr'izay koa zany ny fiainantsika. Ianao zany, ianao ihany ny responsable ny tenanao. Izy no ataoko fitaratra. Ny olona mitarika ve? Ny ray aman-dreniko ve? Ny vadiko ve? Ny zanako ve? Sa ny filoham-panjakana ve? Sa ny ministra ve? Sa ny député, sa ny ben'ny tanàna ve no ataoko fitaratra? Sa Andriamanitra? Dia anao mijery an'izay. Fa raha olona no ataonao fitaratra, tsy mora midevolo ny mamely anao. Tonga dia ndeha plakeny ny olona ataonao fitaratra iny. Ataony mety zavatra tsy manjary amin'iny ianao dia aonao tavelo eo farany. Satria zavatra tsy namboleny ray tsy no ataonao fitaratra, fa tsy mba namboleny ray. Dia sory amin'izaytsika mihitsy ny amin'ny hoe satria io ny fitaratro, satria io zao olombelona io mety mandeha tany solafaka io milololanitra mety maninona io lena fa kino amin'Andriamanitra any. Ny anao dia apetraha ho any foana. Ny any fitaratro Jesosy, ny any fitarako Andriamanitra. Ka reo Andriamanitra iny no hitako manao zavatra tsy manjary dia mba manaraka anazy koa zanyko izy ary manaoko. Manao zavatra manjary izy dia manaraka azy ka izy isy Andriamanitra manao zavatra tsy manjary. Dia tsika fiangonana io tsy ny tanora ihany fa hatrany lehibe hatrany amin'ny lolona ny misy mialy ny diakona ny rehetrarehetra satria mijery fitaratra. Olona no atao fitaratra, zavatra tsy namboleny ray zany hoe olona no atao fitaratra zany. Dia raha vao manaraka an'izany dia jamba mitarika, jamba ianao amin'izay ataonao rehetrarehetra. Ka tsika fiangonana na tanora na antitra na lehibe, anao sy ny tenanao sy Andriamanitra ihany no fampijereva. Aza mijery hoe satria ry olona ry manao metimety dia anao metimety tsy olona iny no Andriamanitra anaovanao metimety fa ny Andriamanitra topoinao. Satria ty olona ty manao zavatra tsy manjary tsy ina koa ny problème raha anao zavatra tsy manjary kosa. Dia aloha hifankahita eny dia anao ihany ny tompona ndraiky. Raha misy mahazo anao any dia mitsetsetra anao fotsiny olona. Nakaiza ry any mampalelo no zareo tsy mivavaka tsony. Tena potika ny fiainam-panahiny, potika ny ara-nofo ny ara-panahy. Fa naninona natao tafitoy nanonona anaovany. Ao koa misy tsy manjary koa nkeo ny ao amintsika ihany manilika ny olona dia lasa le olona any. Ka izy potika iny ny fiainany mitsetra fotsiny olona. Kenampalahelo iny ny hafarany. Fa nakaiza hono ry any nanambady hafa firenena dia tsy navela ny vady ny vavaka intsony. Tsy navela ny vavaka intsony. Mampalahelo. Dia le olona mitsetra anao hoe mampalahelo ve dia dikan'izay ho avelan'ny lerangah hivavaka ve le vehivavy na avelan'ny leramatoa hivavaka lerangah. Fa dia efa mitsetsetra loatra ny olona am-piangonana fa ndany anao mba mivavaka any amin'izay ary ohatra mitsetsetra anao daholo le olona any aminareo. Tsy izay le izy. Fa ianao foana no mijery hoe aiza ary nitondrako nyity diako ty, nitondrako nyity lalako ty. Sao dia tonga amin'ilay lazainy oam-bolana hoe ny adalan'ny olona no mahasimba amin'ny alehany amin'Andriamanitra ny sosotra n'inona ozy izy ny fono. Ny adalanao no mahasimba ny dianao rehetra amin'Andriamanitra ny sosotra ny fonao. Raha tsy hivavaka tsony za tsy miraraha zany. Dia raha tsy mivavaka ianao dia tsara ve ianao any? Ianao ary tato efa tena ady be mihitsy vao mainka hoe miala any eo am-pelatànany drakona amin'izay ianao siry satana nefa ianao tsy manana sabatra intsony. Dia mahay reza ry fiangonana, mahay reza fa ny tanana tsy misasa zany efa haitsika zany tsy problème. Fa ity fiainantsika ty hoe ao amin'amboleny ray ve ny dianao sa tsy ao amin'amboleny. Dia dikan'izay apetrao tsara izy famindrapon'Andriamanitra no mahita antsika fa ianao raha ny tokony izy tsy hipetraka eto tsy mandray zany hafatra zany ianao. Fa raha mbola any amin'ny olona jamba no hitarika anao zany hoe olona no jerevanao foana, olona netraretinao hitarika anao amin'ny fiainanao am-piangonana. Dia misy fiteny manao ka izy inge tsy mety fa ianao am-piangonana tsy maintsy mijery olona foana. Ny olona inge tsy maintsy jerevanao foana ka zay indrindrako. Ny olona natao jerevanao satria izy ny ao anoloanao ao fa tsy ny lalan'iny olona iny ny lalanao, tsy ny dian'iny olona iny ny dianao fa zay namboleny ray ny dianao sy ny lalanao. Ka na mihatsara iny olona iny na miharatsy ny anao sy ny Andriamanitra azo ovana mihitsy. Amen. Na mifanaraka anareo mivady, na mifanaraka anareo sy ny patron, na mifanaraka anao sy ny zanakao, na mifanaraka anao sy ny ray aman-dreninao, na tsy mifanaraka ianao sy ny mpitondra fiangonana rehetrarehetra,
enao sy ny olona manodidina anao tsy mifanaraka fa tsy anao sy Andriamanitra. Dikan'izay aza atao manimba ny fiainam-panahinao ny zavatra manodidina rehetrarehetra. Aza atao hitarika anao ny amin'ny zavatra hanapotika ny fiainanao ny manodidina anao rehetra. Zanaka loolona, zanaka pastera, fa maninona nareo manao an'itiko? Dadanay mbola hitanay manao an'izao. Any fiangonana rehetrarehetra any io. Ianareo ve zanaka anina dia manao an'izao? Kina moa izy ny olana zanako. Dadanay ary tsy miteny anay, nareo indray ny teny anay an'izany. Ha! Dadanay tsy miteny anay izany dia nareo ny teny anay an'izany. Vie privé anay izany. Tsy azonareo dinany izany. Taiza ny hafaranao amin'izany? Ianao ihany ny tompona andraikitra amin'izay. Fa ny anahy aloha dia lazaiko izy manaraka ny olona, manaraka, tsy manaraka ny olona, za fa vitany azy. Fa zeny aho hoe ny tsy nakiniko tamin'ny ray aman-dreniko, zao fiainam-panahiko zao, lalany nandanako zao, tsy nakiniko tamin'ny vady, tsy nakiniko tamin'ny zanaka, tsy nakiniko tamin'ny komity mpiara-miasa amin'ny fiangonanao, na zay olona na pastera na rehetrarehetra. Rehefa mifanaraka zay dia andeha hanao ny asa, rehefa tsy mifanaraka zay dia tsy hanao, rehefa mifanaraka zay dia hivavaka, rehefa tsy mifanaraka zay dia tsy hivavaka. Ny fomba fiainana andavanandro sy ny fihinana sy ny fitafy sy ny rehetrarehetra, manoatra ny zanaka dala koa zay mba manoatra ny olona rehetrarehetra fa ngazy tsy maintsy hoe zao e. Da zakinina amin'izany indrindra tsika tanora. Za lazaiko amintsika zao miresaka zao 2016 efa taona ny sisa za zao dia 80 taona. Efa taona sisa zao dia 80 taona. Dia reo vinana reo tanora reo vao 80 taona. Fa mandehanany ny tsy namboleny ray ihany ange fa 80 taona nareo fa mangozozo daholo nareo afaka 80 taona. Raha mbola velona eo raha ho velona eo. Fa ny tanora misorotoka manomboka eo amin'ny 20 taona eo 30 taona ihany ho any delehany. Raha efatra amin'ny 20 taona manomboka misoroka tsy afaka tsony, efatra amin'ny 20 taona anao zany maty, tsy maintsy maty anao. Raha 20 taona anao misoroka 50 anao dia vita, satria tsy afaka amin'iny tsony. Dia mitsetratsetra anao fotsiny olona nampalahelo fa ngazay avelona anao, ngazay afaka anao amin'ny toka sy ny adalanao rehetrarehetra. Misy mahazo anao any mitsetra fotsiny olona fa izy kinakiniko tamin'ny aniko iny zany hita anazy dia zeny natonga anany dia voa ty tsy efa ny olona fotsiny fa tsy mahafaka anao zany e. Fa za tena tsoko amin'ireo raha ny hoe ny fiainana tao an-trano namana sy ny manodidina rehetrarehetra ny adalana ny hitany maso, raha zany ny natao. Za zao tsy hitanareo mijoro atao ny lohanareo ohatran'izao, tsy mijoro eto zany, mety olona hafa angamba ny teto. Satria nahoana namako izay niaraka tamiko amin'izao fotoana zao, raha miaraka amiko ohatr'izao dia ohatrany hoe zanany zanany lamatonga amba natao hoe zanany mbola manaraka, fa efa soara efa bainina be daholo. Ny ankizy vavy niara nianatra taminay moa tamin'izany dia efa zay jerevanao dia efa tena bebe mihitsy izy, meme raha tsy meme ny itsona azy dia bebe, efa tena antitra daholo. Tereny fiainana krizy dia malaky antitra, tereny kokany toka sy ny adalana rehetrarehetra dia reraka, tena reraka le olona. Nefa za zao efa taona dia 80. Nefa raha mbola nitanjaka nanako, mbola niatsasaky nitanjako tamin'ny za 20 taona mbola nanako amin'izao. Ka raha zao ny tonga 80 taona, mino fa raha mbola misy 80 taona manaraka ka tsy miova amin'izao mbola ohatr' zao ihany, satria efa 100 mitady hafa. Ao zany ray aman-dreny l'olona tsika rehetra, raha ohatra tsika l'olona tsy faly amin'izany aza mitehaka mihitsy aloha tsika l'olona. Dia mahay izy nareo l'olona Samuela velona daholo ile tsika rehetra sy ny fiangonana rehetrarehetra. Dia maranako azy le vaky tentsika amin'ny Romanina. Inona moa le vaky tentsika amin'ny Romanina? Romanina 5:12. Misy teny tsara mihitsy ao ny resahany amin'ny tianantsika an'izay rehetrarehetra zay. Romanina 5:12 andininy 4:12. Fa izaho kosa ry lalako
dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Matoky aho sy ny apôstôly Paoly ny aminareo fa ianareo dia feno fahatsarana, feno fahalalana sady mahay mifaninona ozy izy, mifananatra koa. Dia nananatra antsika fiangonana rehetra tsy eto Ambohimalaza any fiaran'ny Madagasikara, trany amin'ny tanora ka trany amin'ny lehibe indrindra. Sokafo le masom-panahy zay tsy namboleny ray ne dia ongotany. Fa raha jamby ianao mitarika jamba dia aiza ny hafarana ho any akady. Fa zao famindrapon'Andriamanitra ozy izy mpanao salama mbola mahito atsika ka dia idera azy tsika, ame voninahitra azy tsika. Fa raha miantso tsika dia amaly atsika io Jehovahandriamanitra io, eo azy nidera sy mivoninahitra mandrak'izay. Halleluia! Ary tsika hitsangana hivavaka hisaotran'Andriamanitra. Jehovahandriamanitra ray eo, famindraponao tokoa no mbola ahafahanay manompanao isa-tsabata. Famindraponao koa mbola ahafahanay mihaino ny hafatra izany toroteny izany ato tokantrano ato, na andro na maraina na toandro na alina. Famindraponao koa Tompo mbola nomenao anay mbola tsy marary izay, tsy maty fo amanainy, tsy tratra zao loza maro isan-karazany zao, fa mbola tantananao sy arovanao amin'ny fiainanay. Asa Andriamanitra raha atsapa izany tokoa izay fiangonana ka dia ideranao sy ankalazanao isan'andro. Na izay tsy atsapa izany fa dia anao taka ny fariseo izay be adievitra isan'andro, ka nahoana nareo raha izao koko, maninona raha izao, fa maninona nareo manao an'izao nefa zao. Dia ahita ny andro eny amin'ny andro ny hafa fa tsy hitany amin'ny tenanay. Misaotra Tompo ny amin'ny anatra sy ny fananarana izay nataonay teto, satria dia matetika mahapotika ny fiainam-pananay dia ny fihetsika ataon'ny olona aminay. Matetika mahapotika ny fiainam-pananay dia mijery ny toe-panahin'ny olona sy ny fiainan'ny olona izay. Ka matetika aza dia ny fahalemen'ny hafa no mitondra fahalavona ho anay koa. Ny fahazaran-dratsy ny hafa no mahatonga anay ho lavoko, satria ireny no ataonay fitaratra, ireny no jerevanay amin'ny fiainam-pananay. Ka dia lavo miaraka amin'ireny olona manana ny fahalemena sy ny fahadalana sy ny faharatsiana reny koa izay. Ary rehefa voa izay dia tsy hay mitsetsetra fotsiny ny olona hoe ia sakoa zay, voa zay ko. Ao ny malahelo dia mampalahelo, nefa tsy hanovy ninona amin'ny fiainanay izay. Amboara ary Tompo ny fiainanay, mba hibanjina anao Kristy eo. Ka na mety na tsy mety, na tsara na ratsy no hitan'ny masonay amin'ny manodidina anay, dia tsy izany no anakinanay ny fiainanay sy ny fanomponay ianao, fa ny famindraponao kosa no andrandrainay ka hanomponay ianao, ary ny teninao, ny sabatra izay nomenao anay no entinay mandresy ireny fahavalo rehetra ireny. Misaotra raha eo, tondram-bavaka izao fiangonana izao zay, satria ny fanaovan-jironao dia mbola tsy miala amin'izao fiangonana izao Tompo. Matombo mbola mandeha ny hafatra maneran-tany eran'ny Madagasikara, satria amin'ity taona ity dia andeha avokoa ny fampianarana eran'ny Madagasikara amin'ity 20 taona ity amin'ny radio. Matoky izay Andriamanitra raha eo, fa izay rehetra nambolenao dia hitoetra, fa izay tsy nambolenao dia hongotana avokoa ianao, nizaniza. Ny anaran'i Jesosy maty nirefina nitsangana araka ny soratra masina nangoatana izany, ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrak'izany. Halleluia, amen.